Vaovao sosialy kosa indray dia tafatsangana any Thomasina ny club Knaps Sandry olona ny tanjona dia ny ampahafantarana ny ankizy sy ny tanora ny zony araka ny voafaritra ao anatin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Voarakitra amin'ny anjiny fahadimy amby roapolo amin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ny zon'ny ankizy ary ny anjiny fahatelopolo dia milaza fa zo fototra ny fananana fehina ara-tsosialy izany indrindra mahatonga ny Knaps nanangana ny club Knaps Sandry olona. Ho an'ny Tomasina manokana dia atokona tanora sy ankizy samihafa ny mampianarina fa zava-dehibe ny fananana fehina ara-tsosialy raha tsy hitanisa isika afa-tsy ny centre de formation professionnelle, ny maison des jeunes club tandem, ny scout, ny CEG Oganeur ary ny classe 8e ao amin'ny EPP Beril. Ny fitianana azy io tema, izay tema efa katoko fanadinana. Ny ankizy rehetra eto Tamatave zany rehetra fa tia quartier ty saika izay miasa amin'ny privé daholo ny ray aman-dreniny. Nametrahana club Knaps Sandry olona ihany koa ny ao amin'ny LTP Thomasina. Satria eto aminay betsaka ny tanora ka tsara dian'izao le tanora dia efa hoe ampidirina amin'ny hoe le fiahina ara-sosialy ampahafantarina azy dia aveo mba ampianarina koa izay namparitaka ny zavatra izany. Ny tanora no avy firenena ko ilaina ny manabe azy ireo dia n'izao. Azo tombony ny ray aman-dreny na ny mpiara-monina amin'ny ankizy satria ireo zaza ireo efa nampianarina hoe inona avy ny zo ny dada sy neny rehefa miasa dia mba afaka mampahafantatra ny ray aman-dreny. Ny tombony faharoa izay andrasanay dia amin'ny fotoana izay mahalehibe an'ireo zaza ireo ka hidirany amin'ny sehatry ny asa dia fa mahalala sahady ny zony izy. Toy izao kosa ny votoato fanentanana ireo ankizy tanora. Anomezana ny sensibilisation andry zareo momba ny fiahina ara-tsosialy ny zon'ny ankizy sy ny tanora dia fanazavana bebe kokoa momba n'izay club ho atsangana tamin'izareo izay dia momba ny Knaps ihany koa ampita amin'izareo izy marina moa Knaps. Isan'ireo mpikambana ao amin'ny club Knaps Sandry olona i Paul mpianatry ny LTP Thomasina. Ny zavatra mampitaina amin'ity zavatra ity zao aloha dia ny famelabelarana n'izay zavatra misy sy ny tombotsoa ao amin'ny Knaps. Ny mikasika ny volan-jaza aloha zao ny voalohany. Ny amin'ny fisotron-dronono moa dia azavaiko eto fa ny fisotron-dronono ao amin'ny Knaps raha toa ka tsy mandoa latsakemboka izay alana ao amin'ny compteny ny karama izay raisiny isam-bolana dia mety tsy azo an'izay fisotron-dronono izay ohatra. Fa raha ohatra kosa izy mandoa an'le vola latsakemboka izay alaina ao amin'ny compteny dia mahazo an'le fisotron-dronono izy. Aorian'ny faritra Atsinanana dia azony anjara ireo faritra hafa eto Madagasikara.